Androany kosa no nanomboka nivoaka teny anivon'ny senity ny anaran'ireo candidat ifaninana amin'ny fividianana solombavam-bahoaka raha ny vaovao azo aloha dia tsy ny lisitra rehetra feno no hita amin'ny petadrindrina fa ny ampahany fotsiny ihany. Ny tatom-baovao mahakasika an'izay tao ratsika. Rehefa nisy ny délibération nataon'ny voamera-malo teny amin'ny sahanan'ny fifidianana omaly dia nanomboka hita eny amin'ny fobe toeran'ny senita Alarby nanomboka androany ny ampahan'ny lisitra ireo candidat afaka ifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nandray délibération fanapahan-kevitra ny fividian'ny senita fahatelon'ny volana oktobra zany hoe omaly zany fanapahan-kevitra laharana enina amby roapolo bara 3 bara senita izay namoahana ny listre ny candidat amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny fanamariana atao anefa dia misy amin'ireo le antota taratasy filatsahako fidiana avy any amin'ny OVEC ataontsika hoe saridalana lavitra mbola andalana amin'izao fotoana izao mbola tsy tonga eto am-pelantanan'ny senita na izanatr' izany ho an'ireo le farim-pifidianana izay feno ary hita fa nahazo ny certificat d'enregistrement ny pilatsaka hofidiana amin'izany farim-pifidianana izany dia avoakan'ny senita zany amin'ny petadrindrina eto amin'ny foibe toerana arakaraka ny fahatongavan'le atota taratasy mbola tavelany mbola eny an-dalana dia mitombo tsikelikely zany reto le petadrindrina izay mirakitra ny lisitra ofisialan'ny candidat amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka reto. Ny laza hoe amin'izao fotoana izao firy somary anahirana ihany satria isa minitra zany isan'ora dia mitombo ny petadrindrina izay ho apetrakatsika eto arakaraka ny fandiniana ny antota taratasy isanisany avy sy fahatongavan'ny avy any amin'ireo le faritra iviantsika hoe lavitra zany. Anisan'ny lisitra efa fenina ny firaisana faharoa izay nahitana anarana 23 ohatra. Anisan'ny lisitra mbola tsy nivoaka kosa ny an'ny firaisana fahatelo. Arakaraka ny fahatongavan'ny atota taratasy avy amin'ny OVEC no amoahan'ny senity ny lisitra izay iampy miandalana. Raha tsy aivina dia ho tanterahana ny 20 Desambra miaraka amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana solombavam-bahoaka.